Izy no antsoina hoe Tojonirina Ramanantsoa, tovolahy 20 taona, petraka eto amin'ny fokontany Ampatanatsirabe. Fony mbola kely izy dia efa tia mitangina bisikileta, ka niroborobo ny fitiavana izany taty aoriana, ka nanao fandalinana sy fikarohana ary tonga teo amin'ny famoronana. Ny bisikileta American Style no tena nanintona ny aingam-panahiny, indrindra fa ireo bisikileta tranainy. Efa nanomboka classe de 4e zahako no mitondra bisikileta isan'andro hatramin'izao mbola mitondra bisikileta isan'andro. Tao anatin'izay niainga ny fitiavana an'le zavatra tranainy foana moa dia ohatran'ny tena nafinaritra be nakasika anahy manokana, nandonana manokana le eo amin'le style an'zareo Amerikanina, le American Style zany no tena nafinaritra anahy, nalaliniko kely le izy. Dia taty aoriana moa lasa namorona mihitsy ahako bisikileta American Style. Marobe ireo bisikileta efa novokarin'ny Tojo, anisan'izany ity bisikileta miaraka voiziny ity, izay antsoina hoe vélo tandem. Eo ihany koa ny vélo chauffeur sy ny vélo cruiser. Vélo tandem zany fiantsoan'ity vélo miaraka voizina ity. Ohatran'ny tena nahasarika ny saiko kely koa izy ity dia nandramako kely mihitsy hoe aleo mba hanamboatra anankiray dia namboatra aloha tamin'ny voalohany, fa taty aoriana efa namboatra maromaro ihany fa ity indray aloha zany ny atao amiko amin'izao. Ny vélo chauffeur nalaina avy amin'ny style Harley Davidson. Ny Harley Davidson rehefa mijeritsika dia ohatran'ny mitoraka makany aloha foana ny tongotra rehefa mitondra anazy, natao an'izay style izay mihitsy ilay bisikileta, miaraka amin'ny réservoir ngezabe ety aloha. Dia ny cruiser ihany koa style à peu près ohatr'izay, fa ny chauffeur lava kokoa ny foritra dia ny cruiser fohifohy kokoa ny foritra, fa ny position eo ambony bisikileta zany ny tongotra anao ny aloha foana. Raha eo amin'ny sehatry ny fanamboarana kosa indray dia miainga amin'ny zava-misy eto toerana no entina manangana kadrana bisikileta iray ary manodidina ny 10 andro eo no mahatafatsangana azy tanteraka. Tamin'ny voalohany aloha nansarotra kely satria expérience vao nianarana le izy, fa raha amin'izao zany mety hoe mahavita bisikileta iray herinandro eo mahavita cadre anankiray. Ny fomba fanamboarana ny cadre dia tena miainga amin'ny zava-misy eto toerana mihitsy, mandeha makeny amin'ny brocateur, mitady vy, tsy voatery hoe vy vaovao fa na vy récupération mihitsy ary no izay koa ny tanjona ao anatin'ilay izy, le récupération. Dia mba anisan'ny mandray anjara ao anatin'ny fiarovana ny tontolo iainana le récupération, dia le vy eny amin'ny brocateur ihany zany no alainay, dia ireny ihany no atambatambatra anay sy kodena amin'ny an'le forme, dia ireny ihany no sodenay. Maka pièce rehetrarehetra, mamboatra ny cadre, mandoko, manao montage, ataontsika hoe 10 jours tokony mahavita mitsangana. Tsy vita amin'ny mankafy bisikileta ihany izy fa sady mankafy ihany koa ny fiaran-dranainy, ary anisan'ny tanjona napetraka ny hoe afaka ankafizina amin'ny fomba marobe ny bisikileta. Samy mahafinaritra daholo le izy, fa ny tena tanjona koa ao anatin'le bisikileta hoe mampianatra ny manodidina anahako mihitsy hoe afaka revena amin'ny fomba be dia be ny bisikileta, na misy ny atao hoe vélo car, mbola tsy dia misy zany eto amintsika. Vélo car, tomobile fa voizina, misy ny tandem miara-mamoy, misy ny chauffeur, vélo ordinaire, VTT sy ny tariny, BMX, misy karazany be dia be, zany hoe tokony afaka ankafizina fomba maro be zany ny bisikileta.